manomboka eto isika dia iresaka indray ny mahakasika ny taranjan'olo-tokana eo amin'ny taranja fototra atletisme aloha no entsika manohy ny fandarana mahery amin'ity hariva ity nandeha irery tsy nisy nanelingely ilay mampitsotsy teo amin'ny marathon de Tana no tanterahana nanodidina n'Antananarivo androany maraina 2:07 minitra ary 4:07 sekondra moa no namitany 12 kilometatra sy 5:70 metatra izay nandobany medaly volamena tamin'ity marathon de Tana ity. Lasan'ny marathon mpiazakazaka lavitrezaka misy 10 teo no tonga nanay anjara tamin'ny marathon 2:5:70 kilometatra tamin'ny fito ramaraina katroka no anomboka ny azakazaka. Teo amin'ny marathon 2:20 kilometatra ity dia nanjaka tokana tsy nisy mpanelingely ilay mampitsotsy atletany Kospenina Boeny 2:07 minitra sy 5:20 sekondra vao navitany izany alaviran-dalana izany. Vao niala kely tetsy akorin-drano dia efa nitarika ny azakazaka i mampitsotsy. Fahitavagna ito zany tena normal fahitavagna tsy fagnomanana tena nitoeto amin'ny zilezily igny fagnomanana na manao marathon tena nagnomana soamantsara ina vitagna le marathon ty fa tena fagnomanana normal fa le problème zany tsy amitazagna cours miady raiky mampitsotsy miady raiky izy de versera le beaucoup sahirana mitavarivo tsy misy namana miady raiky fa ndraiky fahitagna le combat zany tena normal le fagnomanana satria le marathon ty somary mafimafy kely le repotany zilezily zany somary mafimafy le combat tamin'ny zilezily beaucoup amizay le marathon ty amizay fagnomanana anazy tsisy repotany zilezily le managno marathon vita soamantsara le marathon le magnaraka zany azo antoka satria mampitsozy zao samby manao marathon internationaly fa tsy le mpanao marathon fa zao tsika miakasy marathon fa le ohatsy magnaraka tsy maintsy tsy mantsika recours io fa le fagnomanana zany tena somary tsy ampy kely zay tsy ampy zany le recours fa recours ndraiky mantika mitagno aby misy tsy manty. Le lalagna amizao zany lalam-baovao zany tena tsara le lalagna vao le marathon amizao fa lalagna taloha tsy fiakarana fa amizao somary tsara be le lalagna fa le lalagna aloha mahafinazy le lalagna fa le fagnomanana le somary tsy ampy kely tsy ampy zany recours io fa le problème zany le somary tsy ampy zany recours zany le fagnomanana zany normal fa le mpanohana zany somary tsy ampy kely le mpanohana beaucoup zany mampitosy miantobatana de zay tsy ampy zany le recours tia le asa mafy le fagnomanana mafy de zay zany problème kely aminazy fagnomanana ara-dalàna fa le mpanohana zany somary tsy ampy kely le mpanohana vangatana zany magnaraka mba hisy mpanohana manohana de tsy moramora manao marathon ty fa somary mafy beaucoup mivantsi Madagasikara koa tsy mora fa mafy. 10 minitra teo arina vao tonga ny laharana faharoa i Narsisy mpitarika aposy avy eo Atsirabe avy eo amin'ny klubany Kron 2:20 sekondra sy 12 pahazatony. Teo amin'ny laharana fahatelo kosa no misy an'i Patrick Ralay Armanana 2:17 sekondra sy 9:20 pahazatony. Teo amin'ny sikajy vehivavy izay tsy vitsy de vitsy ny mpandray anjara izay valomonja dia nandrombaka ny lalana voalohany iramana tena somarina avy eo amin'ny Knaps 3:12 sekondra sy 8:20 pahazatony. Larana faharoa iraty Arson Landenirina avy eo amin'ny Kospenina 3:13 minitra sy 4:20 sekondra ary larana fahatelo Renard Delsidoni avy eo amin'ny klubany ANS 3:13 minitra sy 30 sekondra. Asa bola pia ng
kamera boka sama alay pisariny olona fakasitrahana ireo mpiazakazaka nanay anjara tamin'ity marathon de tana andiany fa 20 ity dia nanolotra vola 2 tapitrisa ariary ny ministra Teny Roberto ho zaraina amin'ireo mpandray anjara.